Ampifaliana trany tompoko lahy sy tompoko vavy no irabanantsika mpanaraka ny TV Plus Madagasikara amin'izao alina izao ato anatin'ny fandarana manokana isika ary vahiny manana ny toerany sy ny lazany eto amin'ny firenena no vahintsika amin'ity androany ity dia tsy izany fa Andriamatoa Petra Kotiniaina izay solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy eto amin'ny distrika ny Kalamavony no sady avy amin'ny antoko MFM ihany koa izy sy mirabanao tompoko. Ya, miarabanao Madame Sibella, dia miarabantsika mpanaraka an'izao fandarana manokana izao. Mankasitraka manakasy ny TV Plus Madagasikara satria iresaka momba ny raharaham-pirenena izay tena azo lazana fa mafapana mihitsy izy amin'izao Andriamatoa solombavam-bahoaka vao tsy ela ny PRRM na ny filohan'ny fanavaozana repoblika dia nanao fitsidihana maro samihafa tany ivelany tany Moscou sy tany Paris raha ny marimarina kokoa ary ho an'ny mpanara-baovao ara-politika dia anisan'ny vaovao nisongadina tao anatin'izany ny fanamafisana ny fiaraha-miasantsika amin'ireo firenena any ivelany moa zany fa EUNQ ary indrindra ny fanambarana nataon'ny PRRM mikasika ny hanomezana ny tondrozotra hitondrana ny firenena amin'ny fahavalo amby roapolo ny volana febroary izay atao mialatsina amin'ny teny frantsay hoe date butoir no apetraky ny SADC tokony hanaovantsika izay tondrozotra izay. Fantaniko voalohany Andriamatoa solombavam-bahoaka manahoana ny fahitanao an'izay hoe fanamafisantsika orina ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena vahiny ireo izay ary indrindra izay fametrahantsika ny tondrozotra hitondrana ny firenena izay. Sotra tompoko, ny mazava ny fomba fizeriko izany. I Madagasikara dia firenena tsiriretin'ny olona ary raha ohatra ny zavatra misy eto eran'izao tontolo izao dia azo lazaina izany fa atsika ny firenena mbola manana an'ireo matiera première izay stratezika izay tena mbola ilainy ireo firenen'lehibe ka ny fomba fizeriko dia hoe mahasoa atsika ny avela hifaninana ireo firenen'lehibe ireo fa tsy tokony voafatotra na firenena anankiray fa ireo firenena ireo tsy afaka hiala fa ireo mitady ny zavatra misy eto amintsika ka ny fahaizantsika mampifaninana an'ireo no tena zava-dehibe ka io déplacement nataon'ny Andriamatoa chef d'État tany Moscou dia mitohan'ny Farantsio dia tafiditra amin'izay lalan-tsaina zay hoe tsy tokony voafatotra amina firenena anankiray fa ampifaninana nareo dia rehefa ampifaninana nareo sisy afaka tena hamilafila zay ka zay ny zany ny fomba fizeriko mety zany io fomba atao amin'izao fa ny misy nay manko ny olona mieritreritra hoe andao tena tonga dia hialana mihitsy ty fa dia tena hivadika amin'ity satria teny Kianja manko tena nisy an'izay hoe tsy mila frantsay intsony amin'izao sika nefany manamafy izay fiaraha-miasa amin'ny frantsay izay. Ya, ny tena dikany teo Kianja angamba dia ny hoe tsy le hoe tena miala mihitsy fa le hoe le natao hoe dia ny frantsay no lohalaharana eto samy rery zay angamba ny fahalalako anazy ka ampifaninana nareo na ny Rosiana na ny frantsay na ny Amerikana ampifaninana ireo koa ne ireo firenena ireo ne samy manana ny atao hoe spécificité raha amina zavatra sehatra fampandrosoana. Misy zavatra tena mahalasa lavitra ny Rosiana, misy zavatra tena mahalasa lavitra ny frantsay, misy zavatra tena mahalasa lavitra ny Amerikana ka ireo firenena mety samy ilaitsika aby zany amin'ny ahafahantsika mampandroso ny firenentsika fa ny fahadisoana dia le hoe mifikitra amina firenena anankiray ka zaho zany mahita mety ny fomba atao amin'izao fotoana zao. Resaka fanavoazana sika satria natsetiko teo le tondrozotra izay hitondrana ny firenena nampanantenainy teo amin'ny fitondram-panjakana fa ho hisy an'izay tondrozotra izay izay mihitsy tiako anontaniana Andriamatoa solombavam-bahoaka satria tao eo nisy antoko politika maromaro ny vondrona izay naneho hevitra nanao asiza mihitsy ary nisy karazana convention nysoniarin'zareo mihitsy tao anatin'izay hoe maromaro miteboka mila
ho atao ary tafitran'izany hoe tsy maintsy ravana ny androm-panjakana rehetra ho ravana ny solombavam-bahoaka ho ravana ny HCC ho ravana ny CENI zay ny nambaran'ireo antoko politika ireo manahoana ny fahitanao an'izay zava-misy zay satria reo hevitra ireo raha ny nambarany dia hoentina ho atao anatin'ilay tondrozotra. ia misaotra anao madame Sibela ny fanontaniana tokony hipetraka aloha dia hoe alohan'ny tena hamaleko an'izay nahoana isika no miroso amin'ny atao hoe fanavaozana zany. Misy tolona teo anie. ia misy tolona teo fa ny antony nampisy ny tolona tokony mazava tsara. Ny antony mahatonga antsika miroso amin'ny atao fanavaozana dia fahasapahana hoe raha fajerevana ny fivoaran'ny fiainan'ny firenena ny fari-piainan'ny malagasy nanomboka tany amin'ny taona 2020 ka hatramin'ny 2024 zao dia miharatsy atany ny fari-piainantsika. Zay zavatra hita maro zany zay. Marina misy zavatra hita hoe mety mba niatsara ihany fa amin'ny ankapobeny dia tsy nisahatra ny haratsy ny fari-piainan'ny malagasy. Ireto misy indicateur na fambara milaza an'ireo. Raha tany amin'ny taona 2017 5,3 kilometatra ny lalana azo aleha mandavataona teto Madagasikara dia amin'izao 2024 zao tsy misy afa-tsy 5,3 kilometatra no lalana azo aleha mandavataona eran'ny Madagasikara. Zany hoe tao anatin'ny 450 taona dia lalana 2 kilometatra ravasa hita hoe ny agnaia zany. Dia io no milaza ny fahatratsika io zany. Zay raha anisy indicateur ray lehibe io satria ny lalana dia manana anjara toerana lehibe amin'ny toe-karena. Anisan'ny zavatra faharoa lehibe koa dia ny hoe raha tany amin'ny 2017 ny 700 ny olo teto Madagasikara nanana asa mahavelona. Zara raha 700 ny olo tsy nanana asa. Ary na dia tsy nanana asa za tsy mahantra sahala amin'izao. Aty amin'ny 2024 ny 700 ny malagasy miaina amina asa raha misy précaire ho ny vazaha zany. Mba lazanao tena tsy misy mihitsy. Ary ny tena hita remarquable dia ny tanora zany. Eo amin'ny 5,7 isa-taona eo ny tanora misena ny asa amin'izao fotoana zao. Reo tanora reo nefa zany dia tsy zavatra ho aviny mihitsy fa dia mianatra dia tsy zavatra hoe inona ny hivelomany zany. Ireo tsy manana asa. Ireo fambara milaza hoe rasy ny fiainan'ny malagasy zany. Ary ny fahatelo tena lehibe moa zany fa mbola azo tohizina dia ny hoe tsy maharaka ny fitombon'ny mponina eto Madagasikara ny fivoaran'ny jiro sy rano. Fanamboarana foto-drafitr'asa zany mahakasika ny filanimpolina mikasika ny jiro sy ny rano. Dia lasa problema nampiongana fitondrana teo zany. Raha tsy miteny afa-tsareo telo ireo aho zany ireo no anisan'ny antony tsy maintsy rosoantsika amin'ny fanavaozana. Inona le fanavaozana? Handinihana zany tetika vaovao ahafahana miatika an'ireo zavatra voalaza reo hoe farafaharatsiny mba miverina amin'le lalana 5,3 kilometatra azo aleha mandavataona atsika. Zay zany ireo ny enjeu principal zany. Ka raha miresaka eto anao mametraka milaza amina hoe milaza ny olona hoe ary marina ny lazainao
hoe any tokony horavana ny androm-panjakana misy, tokony horavana ny gouvernemanta ary mbola miampy ana izy fa tsy voateninao teo le hoe tokony ampiana olona 20 le izy efa da io civil 20 zay agnatin'le fekevitry ny antoko politika telo ambazato mangataka an'le hoe fandravana reo zao ny fahitako anazy tsy ireo zavatra angatahany olona reo no mamaly an'le zavatra problema teo tsy reo tsy antoko politika zany ny olona neto le zavatra angatahany'le toko politika tsy mamaly an'le zavatra tena lehibe andrasan'ny firenena ina moa ny zavatra lehibe araka le teneniko tareo ny zavatra tena lehibe de hoe io ary ny zava-misy manjoan'ny firenentsika sahirana ny olona inona ny zavatra tokony handanian'andro ho alalignina ny zavatra tokony ho alalignina zany am'izao fotoana zao tsy ny hoe ravao ny androm-panjakana sy ny hoe ravao ny gouvernemanta fa hoe inona ny zavatra tokony handanian'andro fanahoana atsika no miharatsy ihany ny farim-piainatsika arak'ireo voalazako reo fanahoana no tao anatin'ny 4 taona lalana 2 kilometra rava tsy hita hoe ny agnaenina anjavongana zay ny tena zava-dehibe inona ny tokony ataotsika hafahana mamaly anyreto tanora 5 aligna sy 7 hetsy tonga misenana asa isa-taona reto raha fimpanjakana toy inona ny tokony hapetraketo ohatra zao misy ady hevitra be am'izao fotoana zao no hoe misy mitrangatranga igny hoe za zany isan'ny miteny endray hoe tokony hiala isika amin'ny fivangongoam-pahefana fa tokony hiroso andeha agny amin'ny fanomezana anjara toerana lehibe ny faritany ny faritra ny commune ny district reo zany no hanana fahefana be de lehibe amin'ny lafin'ny fampandrosoana de ny fomba nylazako anazy moa zany de le hoe ny 20 isanjato ny vola ampiasaina eto Madagasikara de tokony halefa am'ireo fa 20 isanjato no mijanona amin'ny fanjakana fobe de tokony hiadiana hevitra zay ary agnareo nagnareo hainao manjery eny na maninterpelleko am'izay hoe mialohan'ny fiaonam-be-patra na ny fiaonam-be-pirenena de tokony hisy ady hevitra amina tematika ohatra hoe inona tokoa ny lafi ny tena maharaty an'le hoe fivangoam-pahefana ina le endriky le hoe fitonjara-pahefana tadiavin'ny olona ty ohatra raha miresaka lalana atsika inona amin'ny lalana no mijanona fanjakana foibe ny manao mitatagna anazy inona no mijanona ho any amin'ny province autonome raha ho province autonome izy hoanao zany nyrafitra ny olana eto fa tsy ny olona raha zany fanazavanao zay zay ny tokony ho alaligniny satria zao zay no mamaly an'le tena zavatra andrasan'ny firenena le fanovana kanefa maro ny fanasoketana ohatra nareo solombavam-bahoaka hoe matahotra ho verseze nareo mato tsy manaiky horavaina ny assemblée ny CENI zay maro be ihany koa ny fanasoketana nazo an'ny CENI tamin'ny fanomanana ny fividianana farany teo ny HCC moa zany efa io ihany koa naratra anankiray zay maro ny fanakianana azon'izy ireo manomana an'izay indrindra tsika ne tsy zavabaovao zao zavatra fa niainana nie efa nravana ny androm-panjakana tamin'ny 2009 rehetrarehetra fa nahoana atsika zao no mbola miverina nisy crise indroa taorian'ny 2009 nidikan'izay sy ny fandravana androm-panjakana ny tena zava-dehibe fa le hoe inona le zavatra tokony hirosoatsika hovana inona le hasolo anazy izay zany no lasa zavatra maivana zany am'izao fa le zavatra mavesatra de hoe raha vao ny androm-panjakana de meo seza agnay meo CT avereny CT avereny CST satria rehefa ravana ny androm-panjakana de soloany zany hoe mitady toerana zany reo toerana tsy avaovao le izy fa ny zavatra tokony i olona miteny hoe tokony ravana ny androm-panjakanareo reo ny afaka miteny ny fanovana zay teny atao eto e fa tsy hoe tsy voatery tsy maintsy CT izy na CST zay vo afaka miteny hoe zao ny tena fanovana tokony atao fa raha ohatra izy tsy afaka miteny
de marina eny anazy zay a ny zavatra petraka ny zavatra faharoa zany a mahakasika ny atao hoe asan'ny gouvernemanta hoe mila ny gouvernemanta de tokony faherahana no tsy mampanina nataon'olo miarany gouvernemanta am'izao a voalohany aloha efa nolazaiko 3 volagna 4 volagna sy hahafahanao misara gouvernemanta fa 4 volana ny tokony tsarana raha ny période de grâce manko de hoe 100 jours ohatra igny indicateur fotsiny indicateur igny zany fa raha ny halehibe ny zavatra hatreny eto amin'ny firenena sy hafahana tena misara ary aho de milaza eto fa mifahadisoana lehibe indrindra eo anatrehan'ny fahaseragnana mitranga nampiana fahaseragnana amin'ny zavatra mitranga tamatavy ty hoe andao andravana gouvernemanta zany tena fahadisoana lehibe de lehibe de lehibe na izany nefa afaka milaza ihany aho fa misy zavatra vita mikiasa tao efa hita maso raha sy teny aho am'reto ministera reto ohatra ny ministera ny fampianarana ambony be de be neny fa voaregle ny zavatra igny amin'ny université na jiro zany na rano zany be de be ny foto-drafitrasa tao eny zavatra napetraka tao anatin'izay fotoana zay tena nampikaikaiky any mpianatra tegny mihitsy be de be ny mpanao solaire napetraka egny be de be ny ina moa ty ana lavadrano ty forage natao iarahan'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny ministeran'ny rano be de be ary mbola be koa ny foto-drafitrasa zay tao salan'izay koa ministeran'ny vola tsy nisy olany eritreritra ane hoe ho azo natao a ny nanasara ny karaman'ny mpiasa mpanjakana indrindra ny fampianarana fa zao nataony ty fitondram-panjakana ty ane zany azoko tohizana ihany koa ohatra ny ministeran'ny aménagement du territoire sy ny fananantany be de be ny zavatra fantatray a nampikaikoaika olona tena manao déplacement mihitsy ny ministra miregle anazy ary tena vahaolana tena hoe tena ilain'ny olona ary am'izao fotoana zao zany de hoe misy lalàna olaninay hoe ny tany tikolo reo zay tany be de be hakomena ny malagasy tsy nisy fitondram-panjakana ny eritreritran' zany ny izao fitondram-panjakana zao manao an'izay am'izao fotoana ohatra ny ministre ny serasera ministre ny serasera zava-pady misy zany miteny amy tvm serenema zany zava-pady hoe tsy am'izao ny rehetrarehetra de afaka miteny amin'ny rnm afaka miteny amy tvm ary hita zany fa misy fetraky any be de be zany amy fiaignan'olo any amin'ny amy province agny no hoe misy ezaka be de be zany a zany hoe fehiny zany zao tena miaigny anatina fahalalahana zao ity fitondrana ty nampalalaka na zay député za miaigny an'izay hoe na de député agnay tamin'ny fitondrana ny fandimby teo aloha be de be ny député sy tena masaky miteny satria tratry nina amty tratry ny fandrahoana zava-dehibe zany zay ka ahoana moa zany ka hoanay de zao ireo asa efa natombokareo a sara ho tohizanareo a araky ny fagnazavako anazy amin'ny hoe ny fanohizan'ny gouvernemanta ny asan'zany salan'izay koa am'izao fotoana zao le hoe areo mpitondra za moa zany efa nilaza hoe ianareo mpitondra efa nitondra ny firenenareo misy ny zavatra mivitanareo tsy afaka mandandrany na iany rajoela na ravalomana na irazona mampiana misy ny zavatra vitanareo fa zao mila manaiky ianareo fa ny résultat global de azo lazaina hoe sy nahomby ny fitantagnanareo raha saraina ny fiaignan'ny firenena zay lizy fa tsy salan'izao ny fiaignan'ny gasy ka amin'izao zany a de zao ianareo zay efa nitondra reo a de tsy ny mieritreritra hoe hoana ny iveregnana hitondra ny tena ny zava-dehibe fa raha ohatra anareo tena mieritreritra tandrazana de sahianareo milaza amin'ny
amin'ny olona satria am'izao andro ny fanavaozana zao a de misy toesaina takina fiovana masaky milaza hoe zahay de naongan'ny olona reto ny zavatra nanonganan'ny olo anay ko anareo zay tondra ty afara de mba lazainay reto mba hitandremanareo izany ny zavatra tokony atao zany ka mamaly anao am'izay aho zany no hoe mal placé le zavatra takina andian'olona hoe tokony horavana ny androm-panjakana tokony horavana ny gouvernemanta areto aho za mba milaza mialatsiny aho za moa sy de tena manao Facebook fa mba miresaka fotsiny ny olona isika ohatra hoe misy ministra zao fa voateniko teo io ministère io de nisy anitako hoe manao ezaka lehibe de lehibe ohatra ny ministra Gasikara amin'ny famelana ny olo amin'ny fahalalahana aoka le zavatra mahakasika an'le ministère tena tantanan'ny olona no itsarana anazy fa zay zavatra hafa ivelany agny mba velao agny aloha fa zao raha ny fitatanana ny ministera ny fahafahan'ny olo malalaka amin'ny teny zay tsy nisaky ny ministra ny fandimby de aho de tena mifelicité any Gasikara ary tena manao ny asany izy am'izay izay ny tena zavatra lehibe de lehibe zany ka atsika moa zany miresaka amin'izao de raha manontany anahy ianao de hoe ny feuille de route mahakasika ny feuille de route zany ny feuille de route de zao nahoana moa no tsy tanteraka ihany ny fanovana tsy zavaovao za de afaka milaza eto anisan'ny tsy nahatonga ny firenentsika tena iroso amin'ny fanovana de misy responsabilité n'ireo firenena ivelan'ireo ka na de milaza zareo ataovy ny feuille de route ho nahy manokana aoka tsy hoe zay zavatra caprice-ndreo de hokena aby satria misy tetika politika ihany ambadika tsy afahan'ny firenentsika mandroso de raha vao hoe eritreretina tena handeha amin'ny fanovana tsika de mametaka condition be de be le firenena tonga de miroso amin'ny fifidianana malaky ianareo ataovy malaky faragno malaky ty processus ty de rehefa avy eo miverina ihany le crise ka izay no mila tandrematsika no hoe aoka sika na de atao aza le feuille de route tena hafahasika miroso amin'ny tena fanovana telo taona zao miproposé ny antoko politika sasany tokony aretany ty tetezamita ity manaiky an'izay koa ve ianao io am'izay telo taona izay mba alohan'ny risoana ny fifidianana ny valiny aloha zao ny taona ty zany de ho lany amin'ny fiaonam-be-paritra sy ny fiaonam-be-pirenena de ny taona 2027 dia ny fandravonana an'ireo satria rehefa voaravina reo hevitra lanisaky ny fiaonam-be-paritra reo ho nahy manokana moa zany de hoe ny fiaonam-be-pirenena de tsy mandinika tsony fa mandravina ny zavatra tapaka isaky ny fiaonam-be-paritra afaritra 4 fa tsy manao sasoiran'ireo tsony tsy azo ekena zay fa mandravina an'ireo ka zay olona te hitondra hevitra zany amin'ny fanovana de mandeha izy amin'ny fiaonam-be-paritra any satria agny ny olazana ny hevitra fa ny fiaonam-be-pirenena de tokony fandravonana zany de rehefa vita zany ny fiaonam-bereo de vita ny fiaonam-be-pirenena ny mandravina an'ireo asany eny mandravina an'ireo satria raha asana ty ka tsy voatandrina ny hevitry ny olona de zay ny mety hiteraka korota eto azay ny tsy azo ekena tsony voaravina ireo hevitra reo de hevitry ty tokony ahaverina any amin'ny vahoaka amin'ny vahoaka tsara aloha hoe io tokoa ve le mbola tsy référendum io mba ho zerevan'ny olona tsisy contestation satria zay foana manko matetika hoe tsy zavatra nytapany no voaravina iny zany de averina any amin'ny olona de tsisy contestation zay vao averina tany zay vao tena iroso am'le tena fandravonana an'lay lalam-pandrenana zany hoe ny 2027 zany
ho lany amin'ny fandravongana sy ny fifidianana an'ilay lalam-pandrena ho na manokana moa zany de hoe lalam-pandrenana roa zany no tokony atao de izay no safidiany gasy zay zany lany iny amin'ny 2027 de any amin'ny 2028 zany zay tsika vohititra amin'ny fifidianana ny fifidianana nefa raha fandehan'izao tsy vita ao anatin'ny tao aray ny fifidianana any amin'ny collectivité sy ny fifidianana nasionaly ny dikan'izay any amin'ny 2029 zany vo tena ho vita ny fifidianana raha ny hevitry ny akamaroan'ny olona nefa zany de ny hoe ny fifidianana any amin'ny collectivité no alefa aloha zany fa io moa zany arakaraky ny zavatra misy eo ka ina moa zany le iverenantsika am'le hoe oka re tompoko am'izao fanovana zao raha tiatsika tena hoe kiroso amy tena fanovana tsika mba helana le debat sy mamaly ny tena zavatra tokony atao miasahirana ny firenetsika mianahantra tsika miarasy ny fiainan'ny firenetsika ndikan'izay misakana tsy mampandroso atsika mety lafiny ara-politika zay rafitra mety lafiny ara-toekarena zay mety izay no tokony handaniatsika andro am'izao hidiana hevitra fatsiny hoe andao ravana ny androm-panjakana andao ravana ny gouvernement tsy zay ny mamaly iza efa nitondra taloha de mitady mitetika rehetrrehetra iverenana amin'ny fitondrana tsy fitiavatena aby zay fa ny tena zava-dehibe de hoe ahoana inona raha miresaka ferana ny fahefana ty amin'ny fanjakana foibe andao zay no tena hidiana hevitra inona ny tena ajanona amin'ny fanjakana foibe masana ny ady hevitra am'izay mazava zay samy resaka fitonjara-pahefana aby inona le hevi-dehibe ao anatin'ny fitonjara-pahefana zay satria samy mizarazara ny hevitry ny olona mikasika an'io zay ny tokony anisan'ny lazaitsika koa ny hoe tsy mandroso ny firenena raha tsy misy fitondrana tsara tatany eto marina zany andao hidiana hevitra hoe ahoana ny fomba hametratsika ny sampandraraha-panaramaso reo ny inspection générale de l'état atao mahaleo tegna vereo ho ratasena agny amin'ny assemblée nationale vereo zany ny tena tokony hidian-kevitra zany na izany na zany izy anefa zaho amy mahadeputena am'izao ny zavatra ikeko ary atsoako ny namako rehetrarehetra zany ny hoe isika zany satria malalaka miteny zao aoka tsika deputé ho sapan'ny olona tokoa tena ampiasa ny fahefana mahadepute atsika zay indrindra manko nytiako hidirana andriamatoa sy olo-bavambahoaka satria natsidika ao teo le resaka jiro sy rano raha ny zava-misy am'izao aloha zay nentina tena mitakina tena kianja fa raha ny zavatra iainana am'izao de mbola misy zay fahatapahan-jiro sy rano izay andriamatoa sy olo-bavambahoaka be deaibe koa ny andrasan'ny olona satria ianareo nampananteny fa misy commission d'enquête mikasika an'io jirama mikasika ny jiro sy rano io aiza ho aiza daholo zany fanadihadiana izany satria miandry an'izay ny vahoaka zay ny fidy anareo am'izao misaotra tompoko ny valiny aloha de zao atsika de zao milaza aminareo eto fa ao anatin'ny commission d'enquête parlementaire ny député teo somary taratara tokoa izy ary misaotra anareo mampasiahy anay fa namonjy fety ny farany taona moa zany ny krismasy ny taom-baovao de ngamba mba tsisy afaka tena anometsiny ny député am'izay de zao voatavaverina tena tsy hoe zavatra natao fanambarana atao malaza fotsiny ny hoe commission d'enquête parlementaire ka ny commission d'enquête parlementaire nyjerama de opérationnel zao tsika zao tena hiditra amin'ny fagnatantaranan'io ny député zao ary zahay de mahalala fa ny fanaovana an'io de tena zavatra lehibe de lehibe amy mahampikamana ny commission d'enquête parlementaire ny tegna koa de niezaka nanontany tokoa aho hoe ahoana ty problemana jiro tapatapaka eto Antananarivo ty ny rano ty ny fanazavana de zao mikasika ny rano aloha
ny rano a de efa lazaiko teo be deaibe ny asa ataon'ny ministerany rano egny amin'ny université am'izao fotoana zao fa am'izao fotoana zao koa de manao asa lehibe amy fagnatsarana ny rano eto Antananarivo ny ministerany rano de ny olana zany a de zao matapatapaka ny rano rehefa matao ny asa satria voatery tsy maintsy hosoloana aby reo teo efa antitra de tsy maintsy miteraka fahatapahany rano zany hoe ny fanaovana ny asa zany no miteraka ny fahatapatapahany rano am'izao fotoana zao de salan'izay koa ny jiro zany a ampy ny filana Antananarivo zany tena ampy ny ary mihoatra azy Janela samy misolo vavan'ny jirama zany satria ngay député de manontany iny ampy amy commission d'enquête anay koa ampy ny énergie ilaina zany am'izao fotoana zao ny puissance ilaina fa ny olana zany a de ny fahaterany ino ma ty ny fotodrafitrasa le fotodrafitrasa itarihana zany iny zany ny tena olana de manomboka manolo an'ireo koa zany zay le izy zany a de rehefa soloanareo de tsy maintsy miteraka fahatapahany jiro zany satria tsika tsy afaka mijanona am'ireo fa tsy maintsy misy fanovana tao ka izay aloha zany ny zavatra azoko lazaina fa mikasika ny jiro sy ny rano aretiko moa zany de mba ataoko nanontany anahy ianao tamin'ny fakomaly aminay Ankialamavony de nidiny an-dalambe ny olona aloha tsy manome tsiny tena tsy manome tsiny satria efa akaiky ny examen ny mpianatra am'izao fotoana zao de mpianatra ny ankamaroan'ireo tanora zany a fa ny zavatra efa azoko lazaina zany a de hoe ny zavatra nitranga iny a de tsy de erreur-ny misaraka manko ny jiro sy ny rano Ankialamavony de nanao fandiovana zany a ny mpitatana ny rano kanefa le groupe ny jirama tsy azo alefa mihitsy raha sy tena misy rano le groupe tena mandeha am'izao fotoana zao zany de tsy de avy tam'le jirama jiro zany le problème tamin'iny fa avy am'le rano de zay zany ny fagnazavana zany naizana izay a hosika Ankialamavony zany a de tsy ho ela de ho tonga any amitsika ny groupe vaovao mino fa atao anatin'ny herinandro a araky ny efa nolazaiko de ho tonga any amitsika ny groupe vaovao ary amin'ny azo amin'ny teny zao a de fa any toerana angambany am'izao fotoana zao ny technicianna magnampy ny technicianna Ankialamavony a mamboatra an'le groupe anankiray izay tsy mila rano fa misy olana teknika hafa de manao anazy zany zay angamba ny zavatra azoko ambara ary ny akoatran'izay de ny hoe itsika Ankialamavony de anisan'ny installena ny panneau solaire zany a ka zay angamba ny zavatra azoko lazaina mahakasika so de misy fanontaniana hafa moa fa misy zavatra mbola misy tiako antanina ihany satria mahasolom-bavam-bahoaka anao tsy tako nafinina ihany koa mikasika ny fisamborana sy ny atao hoe fanenjehana ireo solom-bavam-bahoaka hafa amin'izao fotoana izao a hitantsika solom-bavam-bahoaka Marie Michel vao fito Fianarantsoa zay province miaraka province aminareo ny ponja amin'izao fotoana izao a nisy ny perquisition tao amin'ny solom-bavam-bahoaka Augustin Andriamananoro sy ihany koa ny atao perquisition tany amin'ny solom-bavam-bahoaka vao fito Boriboritany fahaefatra Andriamatoa Fidy manao ny hevitra manoloana nireny zava-misy aminareo samy solom-bavam-bahoaka ireo ia ny zavatra azoko lazaina tsy de ho lava fa zao fotsiny renseignement manko no base-ny zavatra amireo ka sarotra ny manao jugement ny fepetra zay ray sy ny tompony raiky ny filaminana satria ka ny azontsika tao de miandry ny hoe inona ny tena zavatra marina zany fa ohatra hoe mikasika ny 4e arrondissement zao a de tsy fahalala hoe tena ina ny antony
fa ny zavatra mazava amina fotsiny de hoe misy rasaignement fantatry ny fitondram-panjakana de miteraka ahiahy na mety na ahiahy io na mety zavatra tena marina de mandray indraikitra ny fitondram-panjakana ka iasy afaka manao jugement zay ka ny anjarantsika zany aloha de miandro de ny angatahana amin'ny tompona andraikitra ny filaminana ny fisarana de mba ho izery ny tena zavatra misy marina zany aorian'ny nina moa ty ny fanamarinana ny rasaignement zay fantany zany hoe tena mitombona ve sa tena tsy mitombona ve zay ngamba ny fahitako anazy fa ny misara hoe manao akory sy afaka tena manao an'izay satria ny fitondram-panjakana aloha de manao zay fomba hierovana izy raha ohatra hoe misy zavatra mampiahiahy ary zay moa ny azy zany nytenenako hoe isika zay pomba ny fitondrana zay efa nisy teo aloha rehetrarehetra indrindra ny vetivety moa zao teo de zao ianareo zao tao anatin'izay miaraka tamin'ny fitondrana taloha zay fa miaraka de zao am'izao ndray ny voalohany aloha reo olona reo ny alany teo amin'ny fitondrana naongan'ny olo zany naongan'ny olo zany ka rehefa naongan'ny olo reo olo reo de lefa zany de mbanjaratsika ihany mandandalanjako ny tegnany azy izy lefako ianao ve no anao ana sacrifice ny tegnany eo fa zay ary zay indrindra ngamba mba tiako hiresahana zavatra anankiray madame Sibela mikasika ny hoe ary mifandray am'le zavatra nanontanianao anahy ianao moa fanitetsaka atao ihany hoe ianareo iaho zao nanohana ny Andry Rajoelina de rehefa nanohana ny Andry Rajoelina aho de misy apahan'olo milaza rehefa miaro ny processus zao mazava ho azy zao mbola tsy fanohanana an'izaniza olo fa hoe zahay de miaro ny siany hatateraka an'izao fanovana zao mazava ho azy ny olo mitarika ny fanovana sy maintsy tohagnany zay fa zao mbola tsy fanohagnana olo hoe fifidianana fa le processus efa navaozana zany tohanana ka hamariniko eto zay ary averiko fa zao miaro an'io zato isan-jato aho 1000% mazava tsara ny ato raha misy zavatra nigazako tamin'ny 8 de za niteny tamin'ny mpitondra tamin'izay fotoagna zay nitondra tamin'ny vahoaka malagasy hoe lalagna diso ny firosoatsika amina fifidianana fa efa diso de tsy maintsy miveny akrizy atsika fa ndao fatarina ny zavatra sy mampandroso ny firenentsika ary zay nolazaiko teo hoe mbola hiverina hiany ny krizy raha sy le zavatra mamaly ny antony sy mampandroso atsika no andaniatsika andro sy mamaly ny zavatra ny zavatra tena mamparary atsika no hoe andao ravana ny androm-panjakana andao tsy zay ny mamaly anazy fa ny mamaly anazy de hoe ina tokoa le rafitra tena tokony hatao eto ahoana ny hamerana ny fahefana tokony ferana tokoa ve ny fahefan'ny fanjakana fobe ina le fisindaram-pahefana tokony atao zay ny tokony hanaovana tematika ediana hevitra mandra-pahatonga ny conférence nationale ary mba tena halalany gasy hoe ina zany le fanovana tiatsika atao zay no fahitako anazy zany ka izao le izy miasa nay mafisiko eto lazaiko eto raha misy olo tokony hiaro an'izao fanovana zao de hipetraka tony satria ampanetretena no ilazako ny olona nylazany zany refondation zany fanorenany fotony zany tena fatapiranena teto de hipetraka tony ainy hoe diso ka ina ny refondation de tsy tina fa hoe manao analyse ny échec ina ny antony tsy nahombaizantsika de fantatra zany zay ina ny andehanantsika fa tsy hoe raha vao ny androm-panjakana raha vao ny gouvernement de meosezanay tsy zay no izany fitiavatena zany fa amin'ny hevitrao ve fa mandehaka ny tokony ho izy ary zay refondation notakinao hatramin'izay zay raha sanatria ataoko hoe sanatria tsy tonga any am'le tanjona ny rintsika de mety hivadika indray ve hipetraka ndao vavaliako le tao de zay vao mamaly anao
ina moa le tiako hatongavana am'le teo ny tiako hatongavana am'le teo de zao tsara zavatsara hoe ina ny antony anohoagnan'ny olona olona fahitako anazy de hoe ny antony anohoagnan'ny olona olona amina fifidianana na atao président de république na atao maire na atao inona de satria mizatra maharesy lahatra olona ampanantenana asa atao de vita io asa ataon'io de mitohy ny mariazy rehefa tsy mahavita ny asan'io de misaraka ary zay no mampandroso firenena fanompoana sangan'olo hoe misy olona notohanao kanefa tsy mahavita ninina izy alohan'ny vahoaka izy de mbola kiribiby a hoe harovako ty zay ka zay nefa ro lazain'ny olona hoe mpamadika ka zao mazava tsara nanohoanany oloolona raha valomanana zao tam'izay fotoana zay novidin'ny olo be de be ny olo ny vidy anazy fa ny olo ny fidindra valomanana ihany ane midiny an-dalabe nagongana anazy satria na olo sy nahavita ny zavatra iny moa ty nandrasan'ny olona de salan'izay koa ny tsy nanken'olo ny hery gendarme-mpianina de salan'izay koa ny tsy nanken'olo ny andro rajoelona ka zay mahatonga nametraka le ka ny tevitanena de zao président ia ahiziko mihitsy ianareo milaza hoe satria nanohana ny andro rajoelona ny olona na nanohana andro rajoelona olona de rehefa tsy miaraka aminazy tsony de famadiana diso zany fa nanohan'oloolo de asa ka rehefa tsy mahavita ny asa le olona de miala le olona ary zay ny olazako koa hoe ny olo efa nitondra ka nahatonga ny firenena sahala am'izao mba sy tokony heritreritra mbola everigny hitondra koa mba volay ho ny hafa koa teo anao tsy nahavitako mbola avy eo vo nyheritreritra koa ka ary mipetraha tsy hoe mbola hanikorotagna ny am'izao fotoagna zao fa zay vitanareo fa mipetrahanareo zay ilazaiko zay tsy zakan'ny olona zay ny tokony ho izany de zao na izany izy nytohagnany nao rehefa tsy mahomby izy tsy mahavoavaly ny zavatra andrasan'ny malagasy de velagny izy de mivava koa ary zay toe-saigna zay no mampandroso ny firenena raha soa angambany misy fahaseragnana tena nosedraina voamarina nahatonga an'le olona tsy nahavita ka tsisy président afaka ilazan'zany ety na iandro rajoelona na ravalomana na hera gendarme-mpianina satria de tapelatagnany olona reo ny fahefana rehetra afary mampandroso ny firenena kanefa ny firenena sahala am'izao ka ahoana ny olazaina hoe iampamadika zay mitandrazako no aloha fa tsy hoe ireo olona reo ka iasa manompo sangan'olo fa manompo hevitra manompo asa atao zay ka ny azany salasalan'zay am'le fanontanianao za manaiky am'teny mitao le izy isika député zany sorina moa tsika zany ary nefa nolazaiko to amin'ny olona teo ny hoe isika zany zao de iverigna asehatra hagnatanteraka an'ireo commission d'enquête parlementaire reo ary zay mampanantenanareo vaoaka malagasy satria zay ny tena andrasan'ny olona fa ireo zavatra ny teneninay reo amy commission d'enquête parlementaire reo tena hataonay reo ary ho hitanareo ny vokatrin'ireo salan'izay koa tsika ina moa misy marina ane ny ahayan'olo indraindray misy ahayan'olo sarosasany zany hoe ianareo zay nitondra tamin'ny fitondran'ny andro rajoelona reo tokony horavana ina mahatonga an'izay de le hoe tena asaky iroso amy fanovana ve reo olona reo ary zay no mahatonga anay député hoe aoka hampiasaitsika ny fahefatsika zay manandrify atsika mba hanaovana redressement amy zavatra tsy mety eto hagnarenana ny zavatra tsy mety eto fa tsy ny député herery ihany ohatra ianareo any amy bianco ianareo any amin'ny inspection générale de l'état malalaka zao ny rehetrarehetra ampiaro ny fahefanareo zay iza nangalatra nandany ny vola be mpanjakana na tamin'ny fitondran'ny andro rajoelona na tamin'ny fitondran'ny ravalomana na tamin'ny fitondran'ny hery indreo zay satria zay ny aloha rasany vahoaka malagasy zay ny fanovana ary petrakotonena za sy contran'zany ka zay ny ahain'olona sasany hoe reo olona reo ve tena hasaky hanao an'izay zay ny izy fa salanay ho anay député aloha zay de milaza eto ary mafisiko eto fa reo zavatra nataraky kely an'ireo zany
de nony ary eto anefa mba milaza madame Sibela averiko tsy misy député na iraika azy tsy te hampandroso ny faritra misy anazy zany tsy marina satria ndraindray n'olona misy meritreritra hoe député non fa ny zava-marina de lazaiko sy fitondrana zao malalaka ny olona tena afaka miteny fa ny fitondrana taloha na de sy hoe zado ny anarany na nireo fitondrana ny fandimby rehetrrehetra talohany zao de voafetrina ny député tena afaka ny teny ary reo nieritreritra ny député ho fitaovana baikoany fotony zay ny marina any zay ka azay ny mahazava-dehibe ny fanovana zao satria efa dinana lehibe ny hoe malalaka ny olo maneho hevitra ny olo ny andram-panjakana zany tokony afaka manao zay asa tokony ataony ny ary tompoko feny de feny zay fanazavana nentin'ny Andriamatoa Solombavam-bahoaka Petra Rakotinaina teto amin'ny fandarana manokana tamin'ity androany ity omeko 2 minitra farany ianao hitondrana hafatra ao ny mpijery amin'izao alina izao. Ny hafatra zany de zao isika miroso amin'ny fanovana ny fanovana de sy hoe zavatra tonga ho azy fa na iaho na ianao de manana andraikitra lehibe amin'ny atao hoe fanovana zay ka anisan'ny zava-dehibe amin'ny fanovana andrasana zany de zao miasa zany ny gouvernement amin'izao fotoana zao miasa ny fitondram-panjakana de anisan'ny zavatra mba ilaina amintsika ny hoe mba manana faharetana hiany satria misy asa tsy de vita moramora zany indrindra eo anatrehan'ny fahaserangana zay mitranga any Tamatavy ty ho sika olo-pirenena rehetra koa zany indrindra tsika mpanao politika de zao oka mba helana ny fitiavan-tegna ny fitiavana seza fa zao ny zavatra tena lehibe de lehibe de ny hoe sahirana ny firenentsika miakizy farany ny fiainany vahoaka malagasy ny zavatra tokony andanesika andro de ny hoe inona reo ato ny tena mahatonga atsika tsy nandroso zay ny tokony ediana hevitra rehefa fantatra zay de inona ny lalagna tokony ataosika mba helan'ny firenentsika am'izao fahasiaragana zao hisoan'ny firenentsika amin'ny tena fampandrosoana izay zany no zavatra tena apetraka de asika zay mitondra moa am'izao fotoana zao zany na ny député na ny egny amin'ny présidence na ny gouvernement fantatsika zany fa tena mangetaheta fiovana ny olona de oka samy ianao ezaka tsika hanafaingana ny asa zay ataosika mba ho voasapany hosapain'ny tagnana hoe io tokoa ny zavatra zay ataosika saotra tompo Mierinatra ny fankasitrahanao Andriamatoa Petra Rakotinaina mivahiny teto amin'ny fandarana manokana tamin'ity androany ity mahafinaritra foana rehefa ianao no mivahiny eto manazava tsara ny zava-misy ary indrindrindrindra afaka mitondra izay etaeta ny vahoaka izay tsy adino ihany koa misaotra antsika rehetra mpanaraka ny fandarana manokana eto amin'ny TV+ Madagasikara izay entanina hatrany isika fa izahay dia misokatra ho an'ny ankolafy kely rehetra ary ny fandarana manokana ihany koa dia tsy voatery hoe politika fa afaka miditra eto avokoa ny sehatra rehetra ao anatin'izay fandarana manokana eto amin'ny TV+ Madagasikara izay dia mametraka veloma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko